Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soka Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-bavao iarahanao amin'ny Soka Vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Miandry ny fanapa-kevitra avy amin'ny mpitondra fohy be ny fanatanterahana ny fifidiana lehibe ny faritra sy ny mpanolotsain'ny faritra. Vonona amin'izany ny seni ary vonona ihany koa amin'ny lafiny teknika maro hafa raha toa ka sendra fifidiana tsy ara-potoana hafa. Mianatra ny fatokisan'ny mpanjifa ny kampaniera Madagasikara araka ny fanazavan'ny mpandraraha amin'ny fandraisana an-tany mpizahatany. Tsy mbola misy fivoarana misongadina ny tolotra omena araka ny fanazavana miena ny sidina ho an'ity kampania mpitaterana ity indrindra ny makany ivelany vokatry ny fijanona ny fiaramanidina. Drakaka veto Madagasikara manodidina ny 7 taona isan-kerinandro no alefa amidy any Chine ireo trano fandraisam-bahiny lehibe any toerana no mandray ny vokatra mivantana tsy manara-penitra ihany ny ahondrana any. Mila fiarovana maty ny setra ny drakaka mba tsy hahalany tamingana azy. Tsy hita taratra ny fiomanana fetin'ny Paka raha ny zava-misy eny an-tsena anjerena tsy manana teti-bola manokana hiatrehana ity fety ity ny olon-tsotra nanontaniana miena ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa araka ny fanazavan'ny mpivarotra. Nitrangana fanafiana goavana tany Côte d'Ivoire omaly izay nahafatesan'olona misy 40. Ny Al-Qaïda any Maghreb Islamika na ny Akmi no nanafika trano fandraisam-bahiny miisa 3 omaly. Olona ena avy amin'ny Akmi no lavo ny balan'ny mpitandro ny filaminana. Ny antsipriny izay no entina aminao afaka fotoana fohy. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. La grande marque asiatique en électronique qui commence à imposer son empreinte à Madagascar. Jayo. Des subwoofers top et de qualité dotée de leurs fonctions à petit prix. Grande promotion chez Baolay. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soka Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapenak, Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny ampatsakana ka hatrao atokantrano
dia mety ho feno loto siotrika aretina isan-karazany. Miteraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Rano ampy sy madio zo fototra antoky ny asa sy ny fampandrosoana. Ici, on parle fun. Du fun détente, du fun à découvrir, du fun non-stop et du fun qu'on n'oubliera jamais. Nous sommes là pour vous connecter à ce qui est fun. Savez? Savez? Zara? Yave, Rive, Alexia? Patrick no anarana. Miran, Tamsato, Newton. tahaka ny tanora biaby ihany ka. Ty vehivavy. Tokapo? Amizao Tsy afenina fa manaka rentsika. Tsy misy mahaory aloha e. dia mba ozy ny Kora mba tafita ihany aloha e. natafanavy e. Tamin'izaho mbola bantikely vao nisy tsy netinety tonga dia manantona dokotera. Tapa-kevitry fa hagnano dépistage. Nanao fanabeazanaizana tamin'izaho mbola tanora kely dia milamin-tsaina. Tsamba ny anambady sy tsamba niteraka aloha loatra. Efa lehibe avondrozy tamin'ny firaisana ranofo. Savy? Savy? Zavy? Yave, Tanora. Salama. Tanteraka ny nofinofy. tsamba ny sedra olana zao tamin'ny fiterahana sy tamin'ny fitezako ny ankizy. Za ve assureko kokoa no avoko rehefa milamin-tsaina. Aleo magnantona dokotera. Miarahaba tompoko faly tafaraka aminao amin'ny fotoana ny fampalalamba avao amin'izao hariva izao manasanao mpanajana anarika izany hatramin'ny farany miarahaba manokana ihany koa ireo mpanaraka ny fahitalavitra ny kolo amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA, DSTV ary TNTV. Mikasika ny tontolon'ny fifidianana avy hatrany moa no anokafantsika ny fampalalamba avao amin'ity hariva ity. Miandry ny fanapa-kevitra avy amin'ny filakevitry ny gouvernemanta ny seni mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana lehibe ny faritra amin'izao fotoana izao ny gouvernemanta moa izay manomana mialony fotoana tretino ary miandry ihany koa ny fanomana mialony fotoana izay mbola andrasana vonona amin'ny lafiny teknika marany koa eo anivon'ny seni raha toa ka sendra misy izay fifidianana fa tsy misy ara-potoana tanterahana izay. Mikael Aramarola no mitondra ny fanadihadiana. Tsy fantatra tseto ny fotoana marina natanterahana fifidianana ny lehiben'ny faritra sy ny mpanolontsaina ny faritra. Ny lehiben'ny gouvernemanta dia efa nanambara fa any amin'ny volana Jona no natanterahana izany. Tsy misy azon'ny seni atao hatreto afa-tsy ny mionona amin'izany ary efa vonona tanteraka izy ireo. Teo milaza ianao efa miomana foana ny seni dia inona izany zao no tena hoe efa vonona firisan-jaton'ny asa izany vonona raha hoe hiatrehana fifidianana. Ny fifidianana moa zany raha tsy manomboka tsy afaka tena mametritsika hoe firisan-jato ilay izy fa fanomanana mialon'ny fotoana fanamboarana zany zao tetiandro fa sans date arakaraka le forme sy le trangan'le fifidianana no anaovana an'le budgétisation dia misy paramètre tsy maîtriser zany raha tsy ohatra ka tena efa hoe manomboka le izy fa dia ho teneniko fotsiny hoe raha tsy saisi officiellement zany ny seni tsy afaka tena hoe mahita une manière exacte zany hoe zao le zavatra zay atao. Ankoatra ny fifidianana izay ho lehiben'ny faritra sy ny mpanolontsaina ny faritra, tsy misy atahorana ny andraisan'ny seni an-tanina ny fifidianana hafa hitranga tampoka. Vonona ny anatanteraka amin'ny fifidianana rehetra tsy ara-potoana mpanaovina azy ny seni indrindra amin'ny lafiny teknika. Izany hoe raha mety misy ve hoe fifidianana tsy régional ohatra mety misy fifidianana hafa tampoka ve mety mbola hipotra tampotampoka eo vonona foana zany. Ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika no manapaka hoe karazana fifidianana tahaka n'inona no everiny fa tokony atao zany amintsika amin'ny teny izao zany tsy afaka ny miditra amin'izay zavatra zany satria ny amin'ny côté teknika an'le izy zany no andraisako anjara ao anatin'le zavatra. Raha ohatra ka mety mieritreritra zavatra hafa indray zareo no hitany zanay zany rehefa ohatra nika hoe saisie fotsiny zay pour telle élection misy ny encadrement juridique mipetraka tsara tolo ny zavatra rehetra dia manatanteraka an'le izy sur le plan technique zay zany. Miandry ny fanapahan-kevitra avy amin'ny mpitondra indrindra ny fitondrana fohy be ny fanapahan-kevitra momba fanatanterahana amin'ny fifidianana eo anivon'ny faritra. Ny seni izay nanambara fa vonona tanteraka amin'izany na dia herinandro ary ny feim-potoana omen'ny fitondrana fohy be.
toy ny fananganana ilay rafitra ACDDED ihany kosa indray dia mangataka ny hamerenana ny fandinian'ny komite ad hoc ny antota taratasy rehetra na ny filatsako-vidiana na ny firotsako-vidiana eo anivon'ny firaisamonim-pirenena roy moa izay vondronana ny fiarahamonim-pirenena maromaro androany ary misy ny fitanilana nataon'ireo komite ad hoc ireo raha no nambaran'izy ireo androany Zora Kotondrina. Tsy totosa ny fampielezan-kevitra androany araka ny voatondro tao amin'ny fandaharam-potoana farany napetraky ny komite ad hoc amin'ny fifidianana izay hosolo tena fiarahamonim-pirenena ao amin'ny HCDDED. Amin'ny alarobia ho avy izao no hiakatra eo anivon'ny Conseil d'État ireo fitoriana roa napetraka tamin'ny firotsahana hofidiana tamin'ity rafitra ity. Dia misy moa amin'ireo mpilatsaka hofidiana ireo no nametraka fitarainana tany amin'ny filan-kevitra ny fanjakana Conseil d'État dia amin'ny alarobia izao no hiakatra fitsarana io raha io eo no ahitantsika hoe inona marina tena zavatra mitranga ary zay natokana fidianana na henitra satria ny olona izay ao anaty mandrafitra n'le vomiera ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia ny fanjakatan-dalàna ny olona ao anatiny io dia hifidy ny olona any amin'ny haute cour de justice ary manana lanja ara-politika be dehibe ngezabe mihitsy zany ny fidianana ty solotena ty rehefa mijoro le filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany fandalàna ary ny mpanao politika manana kajiny fa ny fiarahamonim-pirenena mbola tsy ampy famatorana ny sasany dia mety izay nga mamatona ny titoezavary ty ohatran'izao. Etsakilan'izay ny antso amin'ny famerenana ny fandiniana ny antota taratasin'ireo mpirotsaka hofidiana sy ny antota taratasin'ireo mpifidy amin'ity rafitra ity ny avy eo anivon'ny Organisation des Sociétés Civiles na ny OSC roy androany. Misy ny fitanilana eo amin'ny lafiny fijerena ireo antota taratasy ireo ka mila jerena akaiky raha ny nambaran'izy ireo. Isan'ny nampametra-panontaniana ireto mpikambana eo anivon'ny OSC ireto ohatra na vitsy ireo voatana hifidy. Raha toa ka 720 ihany no voatana tamin'ireo fiarahamonim-pirenena 300 mahery nandefa antota taratasy. Fikambanana 720 ve no any afaka miteny sy mitory ny démocratie sy ny état de droit eto Madagasikara. So dia izay mihitsy mahatonga ilay démocratie sy état de droit eto amintsika tena tsisy piraharaha. Efa naka fotoana hafa indray zany le commission ad hoc nandinihana hoe reto mahazo mifidy sy tsy mahazo mifidy. Eo zany misy zavatra mampisalasala satria ve misy olona zany hoe manatitra le ohatra misy fizana tavan'olona zany anaty fanaterana le dossier dia rehefa jerena le dossier rehefa olona atahorana fa candidat potentiel anaty liste dia ohatra foanany zareo daholo reny liste reny candidat électeur zay natsofoka tao anatin'ireny. Hatreto mbola andrasana ny didy avoakan'ny Conseil d'État amin'ny alarobia maraina izao. Izay valiny eo no ahafahana mametraka fandaharam-potoana vaovao. Raha toa ka ny faha 20 ny volana Martsa kosa no tokony ho fotoana farany anatotosana izay fifidianana izay. Kasika ny raharaha politika izay ihany dia tsy ao anatin'ny armada ny antoko PLD izay tarihan'ny Sarara Berso ary tsy hiditra amin'ny vondrona politika mihitsy raha ny nambarany androany nandritra ny fametrahana ny antota taratasy fijoroana io antoko io mpanohitra tao amin'ny ministerany Atitany. Antoko PLD moa izay mitondra ny taratasy mantoko politika mpanohitra azy ary androany teny amin'ny ministerany Atitany izay Fezoravali. Mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy any amin'ny tany mandroso, mitombo isatrany ireo antoko politika miorina sy miasa eto Madagasikara. Samy manana ny politika ao heveriny mba mpandroso avokoa izy ireo. Nilaza ny filoha nasionaly ny antoko PLD na ny Parti Libéral Démocrate androany fa aleo tena ary tsy hiditra anatina vondrona politika izy ireo. Ary zatsy atao anatin'ny armada dia apetrako amin'ny maitso no tao fa tsy ny PLD. Zay zany tsy hoe vonona hiala fa zay tsy mbola niditra ary manamafy zay eto fa tsy hiditra mihitsy any anatina vondrona politika na inona fa ankehitriny zany ny PLD dia mametraka ny tenany ao anatina fahaleovantena ara-politika tanteraka ary manamafy fa izy dia manohana trano ny atao hoe demokrasia. Izy kosa dia manana idéologie atao hoe libéral démocrate ary mivoy an'izay valeur oentin'izany idéologie izany dia ny fahafahana. Mahadidina ny 12 hatreto ireo antoko politika mijoro mpanohitra nametraka antota taratasy teny amin'ny ministeran'ny Atitany. Androany no nanatitra ny taratasy manamarina ny fijoroany amin'ny mampanohitra azy ny teo anivony ny antoko Parti Libéral Démocratique izay tarihin'ny filohan'ny antoko maitso teo aloha.
toy ny vaovaon'ny fampihavana-pirenena kosa indray dia manatanteraka fivoriana manokana ananganana ny avant projet de décret momba ny fananganana filakevitra ny fampihavanana malagasy na ny FFM vaovao any Moramanga ireo comité d'expert amin'ny fananganana ity rafitra ity amin'izao fotoana izao. Volavolana didim-panjakana roa sy ny filoham-pirenena momba ny fitsipika anatiny ity rafitra ity no arafitra izy ireo araka ny nambarany Mac Alphonse Sapikambana ao anatin'ny comité d'expert tafiditra ao anatin'io fandiniana ataon'izy ireo any Moramanga io ihany koa ny lalàna entina ananganana ilay Fonds national de solidarité izay ahafahana manohitra ireo rehetra ny aram-boina nandritry ny crise sy ny raharaha politika teto Madagasikara raha tsy ahirina moa dia tokony ho tapitra amin'ny farany volana martsa ho avy izao ny fotoam-piasan'ny FFM ankehitriny izay ho voafetra 3 taona ihany. Arahitsika ny fanampanazavana. Anisan'izany ny resaka fananganana ny comité de sélection satria raha iny lalàna iny milany dia misy ny comité de sélection io no ikarakara ny anendrena ny membre ny FFM vaovao. Dia misy koa ny règlement intérieur ny FFM. Ao anatin'izany ny manuel de procédure. Zany hoe zany rehefa tonga lany soamantsara ny FFM vaovao dia tonga dia raha amin'ny teny vahiny dia tonga dia opérationnel zany izy fa tsy miandriandry fa efa misy ny ireo karazana décret d'application rehetra ireo. Ao anatin'izany ny fananganana ny Fonds national de solidarité, ny fananganana ny pitsopitso ny mikasika ny resaka indemnisation sy ny sisa sy ny sisa. Fantanina mipetraka amin'izao fotoana izao hoe inona no antony ananganana sirisoana sady amin'izay avant projet de décret izay ny ananganana vaovaon'ny FFM vaovao nefa na ny lalàna ananganana izay dia mbola tsy mandalo teny amin'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana nataonay izay ny mikasika an'iny fa ny anivon'ny fokontany kosa indray dia candidat ho lehibe ny fokontany maromaro ihany koa no fantatra amin'izao fotoana izao fa nametraka ny antota taratasy filatsakovidiana eny amin'ny distrika sy ny préfecture n'Antananarivo ankehitriny tsy mbola misy ary tsy mbola voafaritra hatreto ny didy fampiarana ilay didim-pitondranana navoaka ny ministera ny Atandy mikasika izany. Milaza ho tsy afaka manome vaovao ny mpanao gazety ny Kolo moa ny tompona andraikitra raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity androandry ary ny fanadihadiana. Tsy mivoaka hatreto ny didim-pitondrana mamaritra ny fanendrena ny filoha-pokotany. Iray volana teo aorian'ny nankatoavin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta tsy mbola nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra io volavolana didim-pitondrana io. Betsaka nefa nandrotsaka ny taratasy filatsakovidiana eny anivon'ny préfecture Antananarivo sy teny amin'ny Brown district na dia tsy mazava aza ny fitsipika na ho tendrena na ho vidiana izy ireo. Tsy misy lehibe na fokontany samy maneho hevitra momba ity raharaha ity amin'izao fotoana izao tahotra no very asa na dia tsy mbola voarain'izy ireo aza ny tamboka ramany 12 volana taorian'ny fifidianana be ny tanàna farany teo. Tsy izay nge tsy meneniny maromaro zay raha mbola malala zany. Raha maheo zany zay dia vaovao any amin'ny télésony any kanefa reny raha tsenina kozamby eo ekely vahoaka zany tsisy. Ho an'ireo be ny tanàna eny anivon'ny commune tsy mipetraka olana na olom-botendry na olona fidian'ny fokon'olona no lehibe ny fokontany vaovao. Raha eto aminay aloha eto ny commune Ivato tsy dia hitako loatra izay olana. Io moa izay olona mapetraka eto raha izay tokoa moa ilay izy satria mbola tsy nisy fanamarena hoe izay tokoa ilay izy. Fa tsisy ny olana satria ny anjara ndraikitra ny sefon'ny fokontany ange any amin'ny resaka administratif indrindrindrindra. Ka tsy hitako aloha izay olana hoe aty amin'ny fampandrosoana ny commune tsy hanovany programme na ny PTA na eo anatin'ny taona mihitsy ny zavatra zany. Raha ny voafaritra ao anatin'ilay didim-pitondrana navoakan'ny ministera ny Atitany tamin'ity taona ity ao amin'ny 9/10 ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ny préfecture no manendry ny lehibe ny fokontany olona natolotra ny lehibe ny distrika. Ho an'ny commune hafa kosa ny lehibe ny distrika no manendry amin'ireo lisitra 5 natolotry ny chef d'arrondissement administratif. Tsy misy idiran'ny fokon'olona intsony ny fifidianana na ny fanendren'ireo filoha-pokotany toy ny taloha. Hatreto sa mapiatra io volana didim-pitondrana io ny fitondrana. Hita mibaribary ny fanamafisana ny fitondrana hatreny anivon'ny fokontany indrindra manoloan'ny fiomanana ho avy andrasana ny fanovana ny andininy sasany ao anatin'ity didim-pitondrana ity atsoatsy.
Mikasika ny kompania mpitaterana Air Madagascar kosa indray dia mienatra ny fatokisan'ny mpanjifa ity kompania mpitaterana ity araka ny fanazavan'ny mpandraharaha amin'ny fandraisana tanana ireo mpizahatany tsy misy fivarana misongadina moa ny tolotra araka ny fanazavana dia miena ihany koa ny sidina ho an'ity kompania mpitaterana ity indrindra moa ny makany ivelany vokatry ny fijanona ny fiaramanidina izay tsy afaka miasa noho ny olana ara-teknika dia ny Boeing 737-800 an'ity kompania ity tena toerana nanao ny fanadihadiana Lili Rabiata. Mbola tsy miasa hatreto ny fiaramanidina Boeing 737 ny kompania Air Madagascar misedra olana ara-teknika. Io fiaramanidina io izay miantoka ny ampahany betsaka amin'ny tsenan'ny kompania manao ny sidina iraisam-pirenena. Ho fianatra amin'ny $300 nefa ny fiaramanidina hatramin'ny nahazahoana azy. Ny volana aogositra tamin'ny taondasa raha tsy ahivina no efa nanomboka nisy olana ara-teknika io fiaramanidina io ary tsy maintsy najanona tsy ny sidina. Tsy nahazo vaovao avy amin'ny mpitantana hatreto momba ny toe-pahasalaman'ny Air Madagascar araka ny mahazatra. Tompon'andraikitra ao amin'ny Air Madagascar no nilaza fa nahena ny sidina tanterahin'ny kompania ho fanatsarana ny tolotra. Akoatra ny Boeing 737-800, Airbus A340 manao zotra makany Europe ary ny ATR 2 ary Twin Otter manao zotra anatiny no fiaramanidin'ny kompania mpitaterana malagasy miasa. No fanana nanomboka ny janoary teo ihany koa raha tsy ahivina ny sidina makany Azia ho an'ny Air Madagascar izay iantoan'ny fiaramanidina Airbus A340. Io fiaramanidina io anefa izay hofaina $3 ary miantoka hatramin'ny 50 isanjato ny sidina iraisam-pirenena ataon'ny Air Madagascar. Tsy maintsy misafidy kompania mpitaterana vahiny araka izany ny tompon'andraikitra mpikarakara sidina na ny agence de voyage andefasana mpandeha ho fitazomana ny mpanjifa. Ny fanafoana ny sidina makany Chine dia nampametra-panontaniana ny be sy ny maro satria dia fatiantoka mitentina $7 no hita nefa ny fatiantoka amin'ny sidina makany Paris dia $200. Raha ny lojika no jerena dia ny fatiantoka lehibe ny sidina makany Paris no tokony foanana fa tsy ny sidina makany Chine izay tokony ampidi-bola ho an'ny Air Madagascar. Miazakazaka eto amintsika araka izany ireo kompania mpitaterana vahiny mifandrombaka ny tsena amin'ny sidina makany Chine toy ny kompania Air Austral izay fantatra fa nanome tolotra tsara ho an'ny Air Madagascar ny herinandro lasa teo saingy no lavon'ny mpitantana. Araka nefa nambara taminao tao anatin'ny mifanadihadiana noho ny fanafoanana ny sidina makany Chine izay dia ireo kompania vahiny no misitraka ireo tombontsoa rehetra tokony ho azo ny kompania mpitaterana malagasy toy ireo fanondranana ireo vokatra avy eto amintsika izany. Raha ity fanadihadiana manaraka ity ohatra ny drakaka avy eto Madagasikara izay manodidina ny 7 taona isan-kerinandro ihany koa no alefa midy any Chine amin'izao fotoana izao ary ireo trano fandraisam-bahiny ilay be any an-toerana no mandray ny vokatra mivantana hatreto biby mafiaina moa ny drakaka ka tsy atahorana ny mety hahafaty azy mandritry ny dia. Raha ny fantatra ihany koa dia 13 ora ny faharetany dia miainga eto Antananarivo mihazo an'ny Chine. Mioramanitra no mitondra ny fanadihadiana. Drakaka avy eto Madagasikara $1 ny vidiny 1 kilao angalan'ireo sinoazy eny am-potony amin'ny vanim-potoana mahabetsaka ny drakaka. Miakatra kely kosa ny vidiny rehefa mihavitsy ny vokatra. Manatombo ny vidina drakaka lain'ireo sinoa noho ireo fenitra maro tsy maintsy hajaina na amin'ny habeny izany na amin'ny kalitaony. Toy ny fanondranana rehetra ihany ny vokatra tsara sy manara-penitra no alefa nivelany fa ny vokatra tsy mahafa-po ny mpanafatra kosa dia mijanona ho an'ny malagasy ihany. Ireo trano fandraisam-bahiny lehibe ao Chine no mandray ny ampahany betsaka amin'ny vokatra ankoatra ireo olon-tsotra sy ireo mpivarotra madinika. 7 taonina isan-kerinandro farafahakeliny no amidy any Chine. Le chinois mihitsy efa mipetraka eto zay mividy hoe 7 tonnes par semaine isaka herinandro farafahakeliny. Ohatra zany avy eto à Madagascar dia avy Antananarivo izy dia mandeha à Chine. Ya, alefa njare vilona ny Chine dia tonga any amizay dia mandafo vilona koa zare dia le olona mpalaka antoko amizay mividy any dia mandafo amile hôtel any Chine any. Zay le mahatonga le chinois tonga aty mividy drakatra vilona. Izy mividy androany ara-pitso hariva izy dia mandefa drakatra mandeha Antananarivo. Afaka pitso maraina izy tonga Antananarivo dia afindrany amile avion. Ya, tafindra amile avion dia izy mandeha misaka Chine. 3 heures de temps izy mela hivato izy dia tonga Chine. Telo ambin'ny folera izy amin'ny avion dia tonga Chine. Misy fotoana mabetsaka ny vokatra drakaka ary misy fotoana ihany koa mahavitsy azy. Mandritra ny 7 volana no ahafahana maka drakaka raha 4 volana kosa ny tsy azo akana izany. Antony andrasany ny tomboan'ny drakaka indrindra amin'ny vanim-potoana ny atsika. 4 volana izy mijanona afodin'ilay fanjakana atsika zany hoe tarizina kely aloha safi lany le mavetivety dia le madinika tavela atsanona aloha. Vita le 4 volana dia miferina indray mandeha koa mifidy zareo.
atahorana simba fa zany hoe zany arakaraka le atsika tompony foana zany hoe tsika tsotra de fanjakana malagasy ohatra hoe mijanona le fanjakana de mijanona le olona ndray simba le toerana ohatra hoe mety foana le fanjakana de alaka foana le olona raha tsy ivina efa narana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV ny amin'ireo mety halan'ny tamingana ny drakaka eto Madagasikara. Malalaka nefa ny fanondranana drakaka amin'izao fotoana izao. Ilana paikady entitra izany fitandrana sy fanondranana drakaka izany, ialana amin'ny mety halan'ny tamingana azy. Izay ny mikasika ny vaovaon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar fa ho an'ny orinasa Jirama kosa indray mitambesatra amin'ny tairom-bolam-panjakana ny subvention na ny fanepena omena ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Raha toa moa ka mitetina 4.9 miliara ariary izany teo aloha, nampiakarina ho 4.3 miliara ariary izany ny taona 2024 ary 300 miliara ariary ho amin'ny taona 2024 ity. Ilaina moa mijery vahaolana hafa ialany Jirama amin'ny fiakinan-doha amin'ny fanjakana io ho ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana fanadidina hoentiny Gaëtan Andretsilava. Ny tahirim-bolam-panjakana no mandoa ny fanampinana ny subvention omena ny orinasa Jirama. Raha 4.9 miliara ariary isa-taona izany teo aloha, nampiakarina ho 4.7 miliara ariary izany ny taona 2024 ary 300 miliara ariary ho an'ity taona 2024 ity. Raha ny fanadihadina natao mitaky vokatra azo tsapahitanana ny tahirim-bola iraisam-pirenena, izy ireo izay manampy ny fanjakana malagasy amin'ny fanatsarana ny herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama. Ankoatr'izay, nilaza ny tompona andraikitra fa avetsatra ho an'ny fanjakana malagasy ny fandoavana io vola io. Tokony hijery fomba fiasa vaovao sady mahomby ny orinasa Jirama. Fampidirana ataoko hoe hery famokarana herinaratra amin'ny vidiny moramora kokoa ao anatin'ny sehatry ny Jirama mba tsy dia tambesatra loatra aty amin'ny tahirim-bolam-panjakana, aty amin'ny fitapim-bolam-panjakana ny fanampiana ny Jirama mba tsy amin'izay sehatry ny famokarana herinaratra zay. Fa natao ny tombana ary ho ataoko hoe nampidirina ao anatin'ny vinavina sy ny fanatsarana ny sehatra ny energia sy ny herinaratra eto Madagasikara io dia nampiakarina ho 300 miliara ariary izay fanampina ny Jirama zay. Na eo aza izay fanampinana subvention omena ny orinasa Jirama izay, mbola mitohy ny fahatapahan-jiro eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe natokana hamokarana herinaratra tokoa ve io fanampina omeny fanjakana io? Nahoana ny mbola manana olana amin'ny fanomezana fahafaham-pon'ny mpanjifa ity orinasa ity? Nahoana tsy mbola nisy tompona andraikitra ambony teo anivon'ny orinasa Jirama rehefa nanaovana fanadihadiana momba ny fitantanam-bola? Ny jiro sy rano izay miantoka ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny ary ny volam-bahoaka no omena ho fanampiana azy ireo. Iverenantsika kely ny mikasika ny vaovaon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar fantatra minitra vitsy teo fa niona tamin'ny filohan'ny Repoblika androany tale jeneraly ny kompania mpitaterana Air Austral niaraka tamin'ny ministra ny fitaterana ny toetry ny andro sy ny fizahantany. Taorian'ny fiona moa dia nilaza ity farany fandalana amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana ny fiara-miasa eo amin'ny Air Madagascar ny sy ny Air Austral momba ny fitaterana ny mpandeha miazo any Chine hatreto moa ny asasaka ny toerana ny kompania Air Madagascar novidiny Air Austral raha ny vaovao azo arahintsika ny fanazavana. Ny tena nitsindriana mafia dia ny fisokafana indray ny ligne makany Chine dia ho atao miaraka amin'ny La Réunion zany izy io. Mitondra rentabilité vaovao amin'ny Airmad zany zay zavatra zay satria izy dia mividy araka ny voalazako teo 50 isan-jato ny toerana. Zany hoe na feniny io na tsy feniny dia izy efa manome antoka zany hividiana an'izay zavatra zay. Efa misy ny fanarana, efa misy ny négociation natao na teto Madagasikara na tany ivelany. Ary hanao ny finalisation zany natonga vazareo. Ajantsika ny lafin'ny toe-karena fa mika 13 andro mialohan'ny fetin'ny Paka kosa indray dia miakatra sahady ny vidiny atody eny amin'ny mpanjara amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana nataonay. Sy niandry ny herinandro mialohan'ny Pasika ireo mpivarotra vao nampiakatra ny vidiny araka ny mahazatra ny mpanjifa isa-taona ao aorian'ny Pasika indray moa ny fantatra fa idina ny vidiny atody eny amin'ireo mpamongady sy ny mpanjara amin'izao fotoana izao. Miantana Andrianaivo no mitondra ny fanadihadiana.
Araka amin'ny mahazatra isan-taona ny herinandro mialohan'ny fetin'ny Paska no miakatra amin'ny vidiny atody. Tsy misy antony manokana io fiakarana io fa miakatra fotsiny izao. Sy nahandry izany anefa ny mpanjara atody amin'izao fotoana izao. Mampiakatra ny vidiny atody amidy izy ireo. Tafiakatra 500 ariary ny vidiny atody. Iray raha toa ka 700 ariary izany teo aloha kely teo. Malafo manodidina 50 ka hatramin'ny 70 isan'andro kosa ny mivarotra iray raha nanontanianay androany. Malafo mihoatra ny 200 isan'andro kosa izy ireo rehefa tonga ny andron'ny Paska. Miakatrakatra kely mihitsy zao ny atody. Fivarotanay aloha zany isa-taona hatreo amin'ny 2250. Hatreo zany ny tena vidin'ny atody rehefa paka ohatr'izao. Zao zany tena falafosana. Herinandro mialohan'ny fetin'ny Paska ho avy izao niakatra ny vidiny atody eny amin'ny mpivarotra mpamongady. Farafahakeliny, malafo atody miisa 2 isan'andro izy ireo rehefa fotoana akaikin'ny fety. Raha toa ka manodidina ny 2 isan'andro rehefa vita ny fety. Ny vanim-potoana maintany no vitsy ny atody lafin'ireo mpamongady araka amin'ny fanadihadiana natao. Manodidina 500 isan'andro izany. Eo amin'ny 2 arivo eo dia isan'andro? Lany eo anatin'ny iray andro raha mandeha ny tsena dia lany eo anatin'ny herinandro rehefa tena tsisy tsena. Rehefa tsy mifety ohatr'izao izy mandeha dia rehefa mainandro izy tsy mandeha. Indraindray 500 raha tsy ho lafo. Rehefa tsy mandeha. Manodidina 70 sy 200 ariary ny vidiny atody amin'izao raha eny amin'ny varotra mpamongady. Iakatra manodidina 30 ariary kosa izany mialohan'ny fetin'ny Paska, izany hoe ho lasa manodidina 300 ariary. Herinandro aorianan'ny Paska kosa no hiverina amin'ny vidiny teo aloha izany. Ny hena kosa ireo entana lafo raha oharina ny taon-dasa. Oharina hoe tamin'ny herintaona izany azo lazaina hoe tsy mbola mandeha mihitsy ny tsena zany izao. Raha tamin'ny herintaona izao malafo ohatra hoe 10 sobika, 5 sobika fa ny amin'izao mety hoe 10, 9 ohatr'izay. Raha ny eto madinika manokana, mpivarotra manodidina ny 200 no mivarotra atody eto. Raha atao ny katsikady tsotsotra, atody miisa manodidina ny 4 no lafeto rehefa hakatoky ny fety toy izao. Ny toerana tery sy maloto kosa no olana amin'ireo mpivarotra araka ny fanadihadiana natao. Fiomanana ny fetin'ny Paka izay dia raha ny fanadihadiana nataonay tsy mbola manana teti-bola natokana ho an'ny fetin'ny Paka izay rem-pianakaviana amin'izao fotoana izao andro mpivarotra moa dia tsy maintsy ampitomboana ny entana amidy ary mirantrainany koa ny fahefa-mividin'ny mpanjifa araka ny fanazavan'ireo mpivarotra hatrany. Lily Rabiata. Ety Analakely mangingina ny tsena. Vitsy mpivezivezy mijery tsena amin'izao tapa-bolana mialohan'ny fetin'ny Paka izao. Ho an'ity rem-pianakaviana nanontaniana ity, tsy misy enti-manana manokana ho azy sy ny fianakaviany ankalazana ny fetin'ny Paka. Toy ny isan'andro ihany hoy izy ny Paka. Ohatra ny andavanandro ihany. Ohatra ny andavanandro ihany amin'ny fiainana sarotra. Tena tsy misy an'izany mihitsy. Tsisy an'izany mihitsy. Tsy tahaky ny fetin'ny Krismasy, mangina kokoa ny tsena amin'ny vanim-potoanan'ny Paka. 2 na 3 andro mialohan'ny andron'ny Paka ny betsaka ny mpiantsena raha ny fanazavana. Hatreto, mbola kely ny entana amidy ho an'ny mpivarotra sakafo. Manova entana hafa zany rehefa le fetifety iny. Ohatsy manova entana complet zany fa zao mbola maivamaivana kely ny entana zany zao. Zay tsy manana fiomanana fa dia mivarotra isan'andro alahady any zay tsy mivarotra. Voamena hena raha satria tsy malafo. Ny tsena zany tsy miova fa ohatran'ny isan'andro ihany. Mena zao vidin'ny olona le sahirana ny olona. Tsy dia misy tsena zao fa tsy haiko hoe miomana an'izay ve ny olona dia tsy dia misy tsena. Mitovy any isan'andro ihany ka. Olona mitovy any isan'andro fa tsy haiko hoe eo amin'ilay Paka mihitsy ve mety hitombo. 15 andro mialohan'ny Paka, tsy mbola misy fiovana misongadina hatreto ny vidin'entana na ny fanjifana. Manodidina amin'ny 700 ariary hatramin'ny 1000 ariary ohatra ny kilao amin'ny legioma toy ny karaoty, ny haricots verts. Manodidina amin'ny 700 sy 7000 ariary ny kilao amin'ny henomby ary 1 ariary ny kilao amin'ny henan-kisoa. Izay ny mpiasian'iny fa misy tetikasa fikarohana atao amin'ny alalan'ny antropolojia eto Madagasikara raha izay karakarain'ny tompona andraikitra maro misahana ny fahasalamana amin'izao fotoana izao fanampiana sy fitadiavana tetikady amin'ny fiadiana ny aretina rehetra pahazondreny sy ny zaza moa no antony ity fikarohana ity. Manao izay fanadihadiana izay miantarandrianay.
Manodidina ny 700 amin'ny zaza miisa 10 no maty eto Madagasikara raha ny antontanisa farany navoaka ny Index Mundi ny taona 2024. Olana hatramin'izao ny tsy fampiny tetikady hoentina miady amin'ny aretina mahazo ny reny sy ny zaza. Ohatra amin'izany ny aretina lefakozatra misy eto amintsika izay ny tsy fampian'ny vaksiny no nahatonga io aretina io teto Madagasikara. La vaccination, on sait que c'est nécessaire actuellement à Madagascar. Ilaina ny vaksiny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Antony nampisy ny lefakozatra teto Madagasikara ny tsy fahampian'ny fanaovana vaksiny ho an'ny zaza. Ny malagasy raha teo sadaikatra amin'ny resaka mandeha momba ny fiantraikan'ny vaksiny amin'ny vatan'ny zanany. Risquerait de les rendre malades. Misy araka izany ny fikarohana momba ny aretina mpahazon'ny reny sy ny zaza amin'ny alalan'ny anthropologie izay ho tanterahany eo anivon'ny tompon'andraikitra maro samihafa misahana ny fitsaboana eto Madagasikara. Ho fanampiana sy fitadiavana vahaolana manoloana ny karazana aretina rehetra mpahazo azy ireo no antony sy anty anthropologie ity. Fijerevana eny fotony sy fanadihadiana eny anivon'ny fiarahamonina kosa no entina anaovana izany. Ny anthropologie zany afaka mijery azy hoe inona ny fahitan'ny olona ny aretina anankiray dia mba ahafana miadivana amin'ny aretina io avy eo hoe ahoana ny atao amin'ny alalan'ny fahalalan'ireo azy. Ny anthropologie zany amin'ny étude qualitative ny tena marina, zany hoe tsy dia any amin'ny resaka hoe resaka représentativité loatra no tanjona fa mba hita ao daholo kosa nefa hoe iza ny olona tokony adiadiana zany entina natsarana ady atao amin'izany. Zany hoe ny résultat azo amin'io zany ny ampiasaina. Efa nisy ny fikarohana natao toy ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny tazomoka. Itoy amin'ny faritra rehetra ny fikarohana, miisa 4 ireo anatanteraka ny fifandraisana amsahana ity ary ny 14 amin'izany malagasy mpikaroka sy tompon'andraikitra eo anivon'ny fahasalamana. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray dia teboka lehibe teny nodinina nadritra ny atrikasa ataon'ireo inspecteur de travail any Toamasina ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny asa, ny fampidinirana amin'ny sehatry ny tsy manara-dalàna amin'ny manara-dalàna sy ny fahinara sosialy ity farina moa izay tena manao sarotra raha ny nambaran'ny tompon'andraikitry ny fanatanterahana izany. Mandalo any anivon'ny filakevim-pirenena momba ny asa moa ny hevitra mivoaka amin'ny atrikasa izay tanterahana any Toamasina manomboka androany izay mifarana ny alarobia ho avy izao itsika ny fanampanazavana avy any toerana. Sasa zany raha ohatra amin'ny atao hoe fandiniana azy dia le ampidirana ireo mpiasa tantsaha eny ambanivohitra. Lazaiko teo hoe ny mpiompy, ny mpamboly, ny mpanasa tanana izay hoe tokony ahazo rafitra ara-dalàna, zany hoe ampidirana ny anivon'ny knapsa zany ireo mpiasa ireo mba hisy ny fitsinjovana azy amin'ny aretina vokatry ny asa, accident du travail, ny loza vokatry ny asa, ny accident du travail sy ny maladie professionnelle moa zany iny le aretina. Dia ny faharoa mba afaka mitsinjo ireo olona ireo indray andro any mba azo isondrondronono ohatra mpiasa rehetra, na mpiasa fanjakana io na mpiasa amin'ny sehatra ara-dalàna ireny. Dia izay zavatra zany mila fanavaozana ny code du travail izay misy ankehitriny sy ny code de prévoyance sociale izay ataoko hoe izay no miregisirany knapsa zany amin'izao fotoana izao. Toamasina androany alatsinainy dia raha talata dia alarobia ny farana le izy. Ny fehi-kevitra mivoaka eto zany rehefa tena hoe ataoko hoe lany be sy maro satria tsy ndrika fa ny inspecteur du travail eran'ny Madagasikara no makaty. Dia ny hevitra mivoaka eto zany fehi-kevitra eto dia tsy maintsy ampandalovina ao anatin'ny filan-kevim-pirenena momba ny asa, ny conseil national du travail izay tsara marinina fa vao avy navoazina izy amin'ny volana febroary lasa teo dia hanomboka hiasa ny atoato io. CNT moa zany fiantsoana azy amin'ny ankapobeny tsara tindrina izay le conseil national du travail izay miafy izy teo nandritra ny fotoana naharitsarotra izay. Fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray dia androany no nanao fivoriana voalohany ny fikambanan'ireo maso-ivoho avy amin'ny firenena miteny tsy mampiasa ny teny frantsay. Tafiditra anatin'ny fanomanana fihaonam-ben'ny francophonie eto Madagasikara amin'ny volana novambra ho avy izao izay fihaonana izay fikambanana izay tarihan'ny maso-ivohony Suisse ary tafiditra ihany koa ao anatin'ny herinandro ny francophonie izao fihaonana izao efa manomboka moa ny fikarakarana ny fandraisana izay fihaonam-be izay ireto vahiny ireto raha ny nambaran'izy ireo androany. Fanazavana. Oui, aujourd'hui donc a eu lieu la première réunion du groupe des ambassades francophones que j'ai androany no nanao fivoriana voalohany ny fivondronan'ny maso-ivoho francophone rehetra eto, fikambanana izay tarigo ary natsangana tamin'ny herinandro teo ambanin'ny fitarihan'ny ministra Ndraramba iny. Nanangana ny fandaharam-potoana sy ny tetiandro izahay ary nametraka ny statuan'ny fikambanana.
Efa nanomboka mifampiresaka izay zao ary mety misy fihaonana matetika isan-kerinandro manomboka amin'ny herinandro ambony iny na amin'ny volana ambony. Isy ny fifampiresahana momba io sommet io, eo ihany koa ny tranga aorian'izay. Tous les aspects qui ont trait au sommet et à l'après-sommet. Raha tsy ahivana moa dia ny 12 hatramin'ny 17 ny volana novambra izay no andraisana ny fihaonana tapon'ny francophonie izay eto amintsika ary amin'ity herinandro ity ihany koa no ankalazana ny herinandro ny francophonie izay. Anohizatsika ny fampahalalam-baovao asa miavaka isan'ny mampiavaka ihany koa ny fampahalalam-baovao ny kolo hoentina aminao dia ny asa madinika izany asa mibata entana eny amin'ny serana-tsambona ankify asa mitaky herim-batana izany ary fikirizana sy fahazotoana ihany koa ny asan'ny Claudio indray no entin'ny Miramanitra atao anatin'ity fanadezina manaraka ity. Claudio iray amin'ireo mpibata entana ao amin'ny serana-tsambona ankify. Efa 3 taona izy no nanao ity asa ity ary azo lazaina fa mahavelona tsara izany. Ny maraina ihany izy no miasa, izany hoe amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro. Maro ny olona mifanerasera aminy eo amin'ity sehatra asa ity, ny tompony entana, mpitondra lakana na vedety sy ireo mpanara-maso ny asina anivon'ny serana-tsambo. Karazana entana maro no bataina amin'ny lakana na ny vedety hiazo anosy be. Ny asako dia mitondra entana mandeha amin'ny sambo sy ny asa isan'andro. Vary sy légumes avy Antananarivo reny dia beaucoup les colis d'hiver reny. Zay ny asako. 5,2 ariary farafahakeliny no vola miditra amin'ny Claudino amin'ity asa ity rehefa vitsivitsiny ny entana tanterany. Nanatombo kosa izany rehefa tsara ny entana ka mahazo hatramin'ny 3 ariary ny lehilahy. Amin'ny vanim-potoana maintany no mantena mandeha ny asa ho an'ny Claudio. Misy ihany ny olana sedrany amin'ity asa ity no ny amaroan'ny olona mifamezivezy any an-toerana. Vola ampidiriko 100 000 par jour. Sarotra amin'ny asa dia sendra embouteillage be le sambo betsaka le sambo tody eo dia sarotra amin'izay le asa. Milamina ny asa treto, eo ihany koa ny tetika sambo-dirina ny mpibata entana eny amin'ny serana-tsambona ankify ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo badra, anamorana ny asany sy ny fanaraha-maso azy eo amin'ity asa iray ity. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena dia nitrangana fanafiana goavana tany Côte d'Ivoire omaly izay nahafatesan'olona mahery ny 12 ny Al-Qaïda avy amin'ny Maghreb Islamika na ny Akmi no nanafika trano fandraisam-bahiny miisa 3 omaly izay ary olona ena avy amin'ny Akmi no lavo ny balany mpitandro ny filaminana. Arahoary ny fanadidina amin'izany France 24. Voalohany tamin'ny tantara tany Côte d'Ivoire ity tranga omaly ity 10 taona taty aorian'ny krizy ara-toe-karena sy politika nandrava tanteraka ny firenena ivoiriana. Nisy ny aya teo amin'ny mpitondra indrindra ny mpitandro ny filaminana tany Côte d'Ivoire manoloana ny fanafiana nanomboka tamin'ity taona ity tany Bamako sy Ouagadougou. Nisy eo ihany koa ny fanafiana omaly ary sivily 40 sy polisy 4 no maty tao anatin'izany. Nanambara ny flou ivoiriana Alassane Ouattara fa ilaina ny fanamafisana ny fandriampahalemana manoloana ny tranga omaly toy ny tranga tany Sousse Tunisie tamin'ny Tondas ny tifitra n'ireo mpizahan-tany sy ireo olon-tsotra teo amoron-dranomasina ireo Jiola nahitana mpizahan-tany frantsay, Alemana, Burkinabe, Maliana sy Camerounais tamin'ireo olona maty ireo. Nidina teny toerana ny flou ivoiriana omaly ary nankahery ny fianakavian'ireo niarambona. Ny flou frantsay ihany koa dia naneho ny alahelo ny raha nahitana frantsay iray tao anatin'izay fanafiana izay. Anampy ny firenena ivoiriana amin'ny fiadiana amin'ny asa fampirorohana i Frantsa. Ankilany, nisokatra ny fanadihadiana ary nanambara ny polisy siantifika fa nisy finday iray hita izay entina hikarohana an'ireo tompon'antoka tamin'ny fanafiana izay. Mialoha ny sarantsika dia andeha hofitina aminao ireo vaovao nisongadina nentina taminao tamin'ity hariva ity. Mikasika ny tontolon'ny fifidianana dia miandry ny fanapa-kevitra avy amin'ny filakevitry ny governemanta ny seni momba ny fanatanterahana ny fifidianana lehibe ny faritra amin'izao fotoana izao. Lafiny politika kosa indray dia tsy ao anatin'ny arimadany antoko PLD izay tarihany Sarara BRSO ary tsy tafiditra ao anatin'ny vondrona politika mihitsy raha ny nambarany androany. Eo amin'ny vaovao ny toe-karena kosa indray dia drakaka veto Madagasikara
manodidina ny 7 taona isan-kerinandro no alefa midy any Chine amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana nataonay. Izay ihany koa no antsika manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao mora ampitso amin'ny ora toy izao. Velomatompoko. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.